Anisan'ny nandray anjara tamin'ny fivoriana mikasika ny resaka fanalefana ny fitoanan'ny fifamoivoizana ny UCTU ny maraina teo ka nilaza ny heviny filohan'izany fikambanan'ireo kooperativa misana ny fitaterana eto andrenivohitra izany. Deo jerentsika ary ny fanadihadiana. Marina tokotra ny tatoato zay indrindra taorianan'ireny orambe ireny dia nitohana tanteraka le lalana tena mitohana be mihitsy ary dia mampimenimena ny mpampiasa lalana rehetra zany. Indrindra moa izahay mpitatitra dia anisan'ny maty antoka mihitsy amin'ny fotoana lany amin'ny fotoana notan'ireny. Koa dia raha ny zavatra novoriana androany zany zao dia momba ny RN3 na mikasika nanala mahitsy misy fanamboarana izy io vahaolana ny arahana mijery na miaraka amin'ny manam-pahefana rehetra sy ny tompon'andraikitry ny coopérative rehetra amin'iny dokiny zany dia indrindra moa izay tamin'ny CTU sy GTS dia hitanay fa tsy manova zavatra betsaka, tsy manova zavatra fitla izy ary voatanto tsara ny fandrarahana mpitatitra fa manahy ianareo fa zavatra tsy tianay irana antsika io tombontsoan'ny firenena aloha tsy fahalanina gazoil mivoaka dollara isanandro be dia be mivoaka devise ary tsika mpitatitra mba averina zay hahazo tombony mba vita toro bebe amin'ny manaraka zao. Iny anisan'ny lalana be tanàna sy be olona indrindra satria tonga hatrany amin'ny Sorobe iny ary miakatra isanandro ny olona avana amin'izany toerana zany. Dia mbola araka izany moa misy atao hoe ireo résidence rehetra saika manana tômôbila eraky ny tokantrano tsirairay dia ao koa moa ireo sekoly be dia be na sekoly mpanjakana zany na ireo sekoly tsy miankina izay manao maha izy azy daholo ary dia mampiasa tômôbila daholo fa na ankizy iray ary ny an'ny sasany dia aterina tômôbila iray.